mpitandrina ny fiangonana Refi France no falindray miarabanao izay miaino sy manaraka izao fandarana izao. Afaka niova ny fiainanao satria sitrapon'Andriamanitra ny apitsy mibadika ny tantaram-piainanao amin'ny tsara lavitra ary nitondranao amin'ny voninahitra mankamy ny voninahitra. Dia izany indrindra no anton'izao fandarana izao izarana aminao indray teny velona sy mahery mamonjy sy manafaka. Ny tenin'Andriamanitra hozaraiko aminao ankehitriny dia ao amin'ny Jeremia 3:7 ka ny 9:7 zao ny filazan'ny mpino sy ny kristianina ny tenin'Andriamanitra io hoe numéro téléphone lanitra na numéro téléphone n'Andriamanitra. Averiko indray mandeha Jeremia 3:7 ka ny 9:7 dia zao ny voasoratra hoe antsoy aho dia hovaliako ianao ka misehoko zavatra lehibe sarom-pantarina izay tsy fantatrao. Tena mahay zava-mahagaga tsy takatry ny sain'Andriamanitra rehefa miasa, ary rehefa miasa izy dia tsy misy mahasakana. Ary hoy ihany koa ny ambarany hoe mahay manome anao izy mihoatra noho izay heverinao sy angatahinao, ary ny tsara indrindra no maniny ho anao. Androany anefa ny zava-dehibe izay tiako raisinao ary tiako voarainao dia ny hoe mitaona anao sy miantso anao Andriamanitra mba hitady azy sy hiantso azy. Hoy izy ao amin'ny Jeremia 7:20 ka ny 9:12 hoe ary andeha sy hiantso ahy ary hivavaka amiko ianareo dia hiaino anareo aho. Tena mitady Andriamanitra olona miantso azy marina amin'ny fotoko, ary androany dia ataovy mahita anao Andriamanitra hoe ianao dia anisan'ny olona mandray sy manaiky tsotra izany tenin'Andriamanitra izany, satria hoy Andriamanitra hoe akaikiny izay rehetra miantso azy amin'ny fo Andriamanitra ary miaino ny fitarainany. Akaikiny izay rehetra miantso azy marina tokoa Andriamanitra ary miaino ny fitarainany. Zava-dehibe izany ry havana. Andriamanitra ilay nahariny lanitra sy ny tany, mahay zavatra rehetra, mahay zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Rehefa miasa izy dia tsy misy masaka. Izany Andriamanitra izany mangilana ny sofiny handreny feo anao, satria izy no mitaona sy miantso anao mba handeha sy hivavaka eo anatrehany. Davida manokana dia mpanjaka nanana ny maizy azy, ary teo amin'ny mahampanjaka azy indrindra no nanaovany fanambarana ao amin'ny Salamo 5:15 hoe raha izao hoy Davida dia Andriamanitra no atsoko ary Jehova no amonjy ahy. Maraina sy hariva ary mitatao vovonana no hitarainako sy tolokoko dia iaino ahy Jehova. Tsy ny hareny na ny voninahiny na ny zavatra maro sy ny zava-tsoa nananany no nianteheran'i Davida sy ny fikiriny mafy, fa ilay Andriamanitra izay mpamonjy mora azy indrindra amin'ny andro fahoriana no nanapahany hevitra hoe ho tadiaviny sy ho antsony amin'ny androm-piainany rehetra. Dia tsy mahagaga raha nilaza Andriamanitra hoe nahita olona araka ny foko aho hoy Andriamanitra Davida izay ianao ny sitrapoko rehetra. Manana fotoana izao androany izao ihany aza mangatakandro dia antsoy Andriamanitra. Manana fotoana iantsonao an'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo, hitadiavanao azy marina amin'ny fotoko. Tena iantsonao azy satria izy ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra akaikiny izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina amin'ny fotoko. Izay tenin'Andriamanitra fo izay ny tiako apetraka aminao ankehitriny. Andriamanitra mpamaly vavaka, Andriamanitra miantso sy mitaona anao izy iantsonao azy, ary izy no aoka tena ho hita hoe mpamonjy hodododonao amin'ny andro fahoriana. Ao amin'ny Salamo 2:9 ka ny 5:2 dia izao ny voasoratra hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ary ao amin'ny Salamo 5:10 ka ny 5:12 dia izao ny ambarany hoe antsoy aho amin'ny andro fahorinao dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Amaranako azy dia ny Salamo 20 ny 9:2 dia izao ny voasoratra hoe iaino anao ane Jehova amin'ny andro fahoriana, hitondra anao amin'ny avo ane ny anarana Andriamantsika. Hitay anao ane Andriamanitra, raisinao tsotra ao katoavina izao tenin'Andriamanitra izao. Mirary anao indrindra ahery sy atoky an'Andriamanitra, ary hijoro sy hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ho mpitady sy mpiantso an'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra andeha ianao.
tahin'Andriamanitra indrindra tompoko zarao amin'ny hafa izao tenin'Andriamanitra izao sady avereno enoana ihany koa